eo amin'izay sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay ihany dia mafisina ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny vondrona eropeanina sy ny fanjakana malagasy eo amin'izay sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay efa voalaza izay eo ny songadina tao anatin'ny fiaonana teo amin'ny maso ivon'ny vondrona eropeanina izay miasa somona eto Madagasikara ary ny minisitry ny repoblika izay misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Nanatanteraka fitsidiana ara-pahalalam-pomba teny amin'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy fiompiana ny maso ivoan'ny vondrona eropeanina anio. Tonga ihany koa izy mba hiresaka ny fanamafisana ny fiaraha-miasa mahakasika ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Tonga izy miarahaba ary mirary soa ary tonga koa manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrona eropeanina sy sehatra ny tontolo ambanivohitra sy mijery ireo tetikasa maro samihafa izay vatsian'ny vondrona eropeanina ato amin'ity département ity amin'ny alalan'ilay famatsiam-bolana izy en fait zany dia mbola mitondra na amin'ny famatsiam-bolana izy en fait misy tetikasa lehibe moa zany ao anatin'ny fedina efa hitantsika tamin'ny fampalamonina ihany fa tany amin'ny ilay fivoriana tamin'ny dialogue politique miaraka ny européenne sy Madagasikara tany Antsiranana zao dia natao ny lancement officiel ny tetikasa anankiroa ny afafino zay vatsian'ny vondrona eropeanina ny amin'ny faritra avaditena sy ny tetikasa ritra. Antenaina araka izany ny ampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara.